faly miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny klasy maitso zompandany anarako a pandany afantarany olona anahako a mpampifana amin'ny sehatra ny fitondratena anampin'ny zanatsika ako a sy fotoana ka hatramin'ny 12 taona amin'ny resaka fikirakirana tetikasa hoe ahoana ny toetsaina tokony anana amin'ny tetikasa inona ny zavatra tokony hoainy a inona ny zavatra mety iriny atao inona mety tiany atao ilain'ny fiarahamonina ve le izy zany rehetrarehetra zany a ezahana ho atsofoka ao anatin'ny fomba fieritriretana sy ny safidin'ny zanatsika dia ao anatin'izay mety misy ndray androany tsirikevitra anao tetikasa ary indrindra mety ho lasa mpandrarany zanatsika aorinany ka tongava misoratra anarana ao anatin'ny klasy maitso faly andray anareo zahay maromaro zahay ny ao dia makasitraka dia melo raha nananareo fatokisana zahay sotra tompo Pata